Tota dia watoto ni anteni merapirenena sultuerana nani tenena. Dia watua filuani anteni merapirenena siagareu beromahat. Ia nareu relita sulba mambaoka ralahi sianaba. Mijube tu mitena. Amni mga filua lefka pa fitwahi atau anatinti anteni merapirenena iti zai anatini fanwera misauka ni vunduna irmana zai nametaka fitukisana amiko hitarika anzani fanwera izany atau anatinti anteni merapirenena iti si ni au ivelanti anteni merapirenena iti. Ni antony dia tsy hotanisaiko lava eto fa holazaiko amin'ny fomba tsotra. Izahay dia mahatsapa fa tamin'ny alalan'ny fifidianana no nahatonga ny filoha Andry Rajoelina zay nitohana ny vovonana Irmara nitondra anti-firenena ty ka nahalany azy filohampirenena. Ka heverinay satria eto amin'ny tany Republika isika amin'ny alalan'ny fifidianana irery ihany no tokony hisian'ny fifandimbiasam-pahefana eto amin'ny firenena. Raha ohatra ka tsy amin'ny alalan'ny fifidianana dia misy lalàna voalaza lalam-panorenana fa ahafahana manala sy manaisoka ny filohampirenena perinasa dia ny fahefana nomenantsika solo-bavambahoaka mba hirosona na ny fanaovana ny deux séances. Nidika tamin'izany tsika solo-bavambahoaka fa iarahantsika mahalala, iarahantsika mahita fa tsy nakapoavy ny fitsarana avy momba lalam-panorenana izany zavatra izany. Ny fahatelo tokony hisian'izany fanovana filohampirenena izany dia tokony filoham-perinasa Andry Rajoelina no mameka-pialana. Tsy nameka-pialana izy. No zay antony rehetra zay dia ijoroanay fa tsy manaraka ny lalam-panorenana misy eto amin'ny tany Republika Madagasikara zay misy antsika ny fisian'ny fahefana mijoro amin'izao fotoana izao ka mahatonga anay hijoro ao anatin'ny ara-dalàna hitondra izay fomba fijerinay amin'ny raha ranom-pirenena. Na izany na tsy izany anefa dia namoaka ny décision zay navoakany ny ACC. Didy tsy azo voalozana ny didy avoakany ACC zay nametraka ny fanjakana na ny filohan'ny fanavaozana Republika Madagasikara zay mitarika ny firenena amin'izao fotoana izao. Izahay anefa dia manatsa zay voalaza zay didy navoakany ACC zay ka manaiky ny fisian'io fijoroan'ny fanjakana misy amin'izao fotoana izao ka ao anatin'izay fanekenay ny fijoroan'io zay no ijoroanay koa ny tsy hanaiky ny fomba hitondrana ny firenena fa tokony averina ao anatin'ny ara-dalàna mifanaraka amin'ny lalam-panorenana ny zavatra misy eto amin'ny firenena. Nametraka anefa ny fanjakana mijoro amin'izao fotoana izao ny tokony hirosona amin'ny fifampiresahana ny concertation nationale zay tariny FFK. Izahay vondrona Irmara ao anatin'ny fanoerana dia mampirisika ary vonona handray anjara mavitrika amin'izany concertation nationale zany mba hiverenantsika amin'ny ara-dalàna ka hisian'ny maromaro tsiraisana eto amin'ny firenena satria tsisy ahazo tombony amin'ny korontana fa ny vahoaka malagasy maro anisa no hosahirana raha ohatra ka mikorontana ny firenena. Ary farany dia farany izahay dia manao antsoavy amin'ny fanjakana mijoro ankehitriny fa tokony hatsahatra ny fanaovana ny tsy fanarahan-dalàna
amin'ireo fisavana, fanenjehana, fandrobana ataon'ny sasany, ary amin'izao fotoana izao dia fa maro koa ireo ben'ny tanàna iarany afozay tsy amin'ny alalan'ny filaharan'olona vitsy no anesorana ny olom-boafidy eo amin'ny toerana. Na isika solombavambahoaka, raha ohatra ka misy zany, raha misy veam-pahan'olona any amin'ny distrika misy antsika ka amin'ny lahatra eny Andalabe tsy makasitraka ny fisian'ny solombavambahoaka, dia izay ve no andraisana fanapahan-kevitra fa tsy laina solombavambahoaka amin'ny distrika misy azy le olona. Zany dia tsy ekena tompo lasy tompo vavy fa tsy atao an'izany fitondrana ny firenena fa aoka apetraka amin'ny lamina ary hisian'izay fifampitokisana eo amin'ny vahoaka malagasy sy ny olo rehetra izay nametrahana andraikitra fitondrana dia tsy amin'ny alalan'ny Facebook na amin'ny alalan'ny olona izay milahatra eny an-dalambe no tokony andraisana fanapahan-kevitra eto amin'ny firenena fa amin'ny alalan'ny fifampiresahana olona tokony andraikitra rehetra mba hisian'ny filaminana ka hiverenana amin'ny fifidianana izay ho tanterahina fa dia misaotsy makasitraka nareo miheno an'izay. Aona. Tonga indray anay e. Sany nabi. Dia rehefa avy eo tiako mariana aty am-piandohana aloha dia raha ny lalam-panorenana sy ny zavamisy vokatry ny fifidianana natao tamin'ny 2024 dia ny filoha Andry Rajoelina no filoham-pirenena voafidy-mahoaka. Aminay zany mbola izy no filoham-pirenena raha tsy misy ny fifidianana manaraka filoham-pirenena foana. Tsy izay rehetra manonga-panjakana sy milaza akory hoe anazy ny fahefana amin'izao fotoana izao dia izay no atao hoe filoham-pirenena. Tsy atopoko raha manaraka ny lalam-panorenana marina isika. Écoute ça les bois des mondes. Fa manomboka androany amin'izao fotoana antsika izao itenenana satria tsy nanao an'ny asa ny ara-dalàna. Ny gouvernemanta sy ny filoham-pirenena ka mandrapitsanga ny gouvernemanta teteza mita izay ataontsika tsy hoelo. Dia ny tenako no ibaiko ny fitantanana rehetra eto Madagasikara. Raha ny teny ara ny fitsarana avy mbola lalam-panorenana dia mbola aminay dia extra constitutionnel, anti constitutionnel mihitsy moa zany zavatra nataon'ny zareo ary extra constitutionnel ny zavatra hitondranantsika amin'izao fotoana izao. Tanana vavy. Izay zany ny tena olantsika amin'izao fotoana izao hoe ny gardien ny constitution mihitsy izao nanabanaka ny varavarana hoy fitenin'ny tanora. Zany hoe raha ianao zany namena ny lakle dia voainao ny varavarana ilay izy io ary ny fandrobana fa raisoanareo ilay izy. Mety isy tena hoe ary nataonareo tamin'ny 2009. Bah oui. Dia averiko indray ny tantara tamin'ny 2009 tsy nanaiky ny namindrany ny filoha Marc Ravalomanana ny fahefana ireo jeneraly anankidimy ka nikorotana ny kapisaty hoe tsy mila fitondrana miaramila fa leo mena n'ilay boakely nitondra ny hetsy-bahoaka dia nanao an'ilay avis numéro 3 ny fitsarana avy mombana lalam-panorenana. Resaka adaly zany. Hiaraka anovana tantara isika ary hiaraka ametraka tantara isika. Na io trésimiera tsy feno intsony tamin'izany 2009 izany. Zavatra nisy Rinara Kotomanga tsy ny namany anisan'ny mpamatsy diara sy toaka sy vola tany amin'ny kapisaty nisy zany. Tonga vasaina fa mapalahelo anakay ary tena mapalahelo anakay. Tetsy sy teroa.